Tsy ho an'ny fanjakana malagasy 100% ny orinasa Pharmalagasy, ilay orinasa mpamokatra fanafody heverin'ny Filohan'ny Repoblika atsangana tsy ho ela eo amin'ny toerana nisy ny orinasa fanaovana fanafody na ho vafaty taloha. Isokatra ho an'ny malagasy tsotra sy ireo mpandraharaha hafa ny reny volany orinasa io hoy ny filoha. Ny zavatra hitranga dia hosokafana aloha izy io, hosokafana ho an'ny malagasy, izany hoe misy action malagasy rehetrarehetra zany dia afaka maka daholo eo, maka action, misy fanambarana lehibe sy goavana ho atao amin'izay, fa misy ihany koa zany participation na orinasa Fanjakana. Tany orenan'ny fahafataloha orinasa mpanjakana mpamokatra fanafody no anorenana ny Pharmalagasy, orinasa izay nilokalokan'ny filoha fa tsy ho tantan'ny fanjakana irery. Mampanahy azy manko ny amin'ny tsy fahombiazan'ny orinasa raha toa ka olona tendren'ny fitondram-panjakana irery no isana ny fitantanana azy. Miantso araka izany ireo mpandraharaha malagasy sy vahiny izy hiaraka hisalao ao anatin'izany orinasa izany. Zavatra tsara ho fantatsika araka ny teneniko omaly moa ny resaka industrialisation dia mampirisika ny fitondrana ho an'ny ireo asehatra tsy miankina mba andraraha eto amin'ny firenena. Raha vao ny malagasy isika mantsy no mitondra ny fitondrana no mitantanan'ireny orinasa ireny dia matetika dia fahity foana ny orinasa. Ohatra amin'izany zao ny ery Madagasikara, ohatra amin'izany ny jirama. Izay zany ny zavatra hoe ilaina ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha, ireo mpamatsy vola, ireo olona isatsokajiny investisseur mba hiara salama ny fitondrana mba hampiroborobo ny industrie eto amintsika. Tsy malagasy 100% ihany koa ireo mpiasa hiasa ao amin'ny usine famokarana fanafody vaovao io. Hitondra ny fahaiza-manao ireo manam-pahaizana vahiny, hanampy ny manam-pahaizana sy ny mpiasa malagasy. Efa nanana usine isika taloha tany amin'ny Ofafa, izay avovoka sy tena hoe aoly sisany trano mipetraka atao, dia ankehitriny novaitsika tanteraka izany tonga ny fitaovana ary afaka fotoana vitsy herinandro vitsy dia hotrikanatsika izany usine vaovao zany. Be dia be ny olona hiasa amin'ny usine, izany hoe misy vahiny maro ireo scientifique izay anatevina ny isika malagasy ihany koa. Ny fitaovana dia maromaro ny composant, misy ny entana avy any Allemagne fa novokarina tany Chine, misy ireo entana avy any Chine dia izay no andrafitra ny fitaovana rehetrarehetra ao amin'ny Pharmalagasy.